Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy fa 4 ny volana janoary manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata fa 7 amin'ny 10 ny volana janoary. Raha ny sary azy tamin'ny zanabolana saika aty amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy aloha no ahitantsika orana tandrivondraona izay mety raha ikotroka hatrany aloha zany. Amin'ny ankapobeny ny ambiny kosa dia maina fa ho hitantsika rehefa avy eo ny tena makasikasika an'izay ny rivotra ihany koa somary tonitony aloha zany raha ny zava-misy na ny singa azo tamin'ity anio ity. Raha ny toetrandro kosa ary ho an'ny ilany atsinanana na ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny dia manomboka any Cap d'Ambre raha hatrany Cap Est izany, isy ny orana tandrivondraona vitsy vao maraina ary ao avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9.20 ka hatramin'ny 12.20 kilometatra isan'ora, hatratra 7.30 kilometatra isan'ora zany any amin'ny farany fehibotona. Manonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 10 metatra. Cap Est hatrany Manoro anorana ny andro amin'ny alina fa ho maina kosa amin'ny ankapobeny ny atoandro zany ary ao avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora, hatratra 12.20 kilometatra isan'ora manomboka ny alina. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 2 ka hatramin'ny ray faingo 10 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anorana mitsitokotoko ary mety araikotroka malefaka indraindray ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora, hatratra 12.20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro ary anonja be ny ranomasina. Ny avy onja dia manodidina ny ray faingo 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie isy orana tandrivondraona manakaiky ny Taolagnaro ary ho maina kosa ny anekafa ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12.20 ka hatramin'ny 17.30 kilometatra isan'ora, hatratra 5.70 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony andrefana. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ny ray faingo 10 metatra. Morontsiraka andrefana kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andraona mitsitokotoko ny andro ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany atsimo ka ho 12.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora, hatratra 5.70 kilometatra isan'ora indraindray. Iovaova kosa ny anekafa ka ho 9 ka hatramin'ny 12.20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ray faingo 9 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ary iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny aotra faingo 7 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anoram-baratra ny maraina sy ny alina any amin'ny tapany avaratra. Ho maina kosa ny andro any ankafa ka ho ny rivotra amin'izany dia avy avaratra atsinanana ary hatratra 9 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora, mety hatratra 12.20 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny avy onja dia manodidina ny aotra faingo 9 metatra. Anonja be na hahery any anaty oram-baratra moa zany ny ranomasina amin'izany. Analalava hatrany Cap d'Ambre raha maranantsika azy anoram-baratra ny maraina sy ny alina. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny aotra faingo 7 metatra. Anonja be na hahery ny ranomasina any anaty oram-baratra.